niasa tamiko hatramin'izay 1972 ihany niditra tao fa Solofosy aloha dia lazaiko anareo fa olona tsotra ary indray mandeha dia niteny tamina nanao tantara zay dia ozy hoe Solofo a dia ianao ty ato tsy mba mety tezitra misy dia hitrakakakany memo izy orinime anamoana tsy mbola nahitanao tezitra ho hatramin'izay nahalalanao zavatra manokana atsevovako azy dia le manao tantara eo amin'ny radio karaha sendra mandiso kely ny tena dia reny tantarany ao amiko eo zao ny kasety mbola ao amiko eo mihitsy inona moa ny titre ilay miday fonikely iny ny tena atserovana ny Solofosy tany amin'ny lycée dia tamin'ny classe de première dia ny prof de malagasiko izy rehefa terminal dia prof de philo ako izy ary zaho nanomboka 4e satria nisy club ana zavakanto tao ampianarana zaho nanomboka 4e dia prof de théâtre ako izy raha fihezina zany dia izy no nanabe tamin'ny resaka zavakanto sy mitary-dalana amin'izao toerana misy azy zao. Tamin'ny alalan'ny feo manga no nisirasirany Solofosy tamin'ny mpiarabelona taminy teo amin'ny filalaovana tantara tao amin'ny onjam-peo indrindra ny radio Madagasikara. Manoloana ny fahalasana ny andrarezin'ny zavakanto malagasy izao tonga nitsapa alahelo sy nankahery ny fianakaviana ny fianakaviam-be ny ministera ny serasera notarian'ny ministry ny serasera Harry Laurent Rajasson niaraka tamin'ireo mpiara-miasa rantsa-mangaika foibentoerana isantoko mandrafitra ny ministera ny serasera. Akaiky ny vahoaka ary nanana ny lanjany tao amin'ny radio Madagasikara tokoa mantsy Solofosy. Nandray anjara tamin'ny fanamaevanana izao fahoriana izao ihany koa ny fianakaviam-be ny ministera ny serasera nanome lamba sy nanampy tamin'ny hoentimanana eo amin'ny fiaretatory. Ny tolakandro teo no nentina andrasana etsy amin'ny tranom-bokim-pirenena Anosy ny nofo mangatsiaka ny Solofosy ratoka rapitso kosa no anatotsana ny fandevenana azy eny amin'ny fasandrazany Itaosy.